miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tontolo profane sa tontolo kristiana. Izay indray riavana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy ny olona sasany, olona kristiana no resaka eto. Rehefa anontanianao izy hoe ianao ve mahafantatra an'izany hoe miala rakoto mamonjy? Toy hoe ohatrany tsy fantatra izy zany ry pasteur, mpihira ra-pilazantsara zany malaza be mihitsy. Zany ve? Tena ohatrany tsy fantatro zany. Ianao zany tsy mbola nilahira le hoe tiako loatra ny fitiavanao. Ay, ohatrany hira enkeniko tany am-piangonana angamba zay izy zay, ohatrany efa enkeniko zany ry pasteur. Ohatrany tsy zoviana amiko intsony izany mélodie zany. Ay! Ary ianao zany mahafantatra koa le hoe hosanam-bojatovo fitiavana ve? Izy ndraiky io zany. Tena ohatrany tsy fantatro mihitsy koa zany. Ianao ve tsy mbola le hiran'ny zareo le hoe raha misy ratram-po nazom-pahoriny anao. Ay! Hiran'ny fianakaviana zany ry pasteur tamin'ny fatin'ny bebe anay. Ay, izay ry zareo. Ie! Ary ianao koa ve mahafantatra an'le hoe tanora masina itosy? Iza ndray koa zany ry pasteur. Pasteur ty koa rangara anao akamatatra grave be mihitsy. Non, tena tsy akamatatra izy fa tena tsy fantatrao hoe zany. Olona malaza be koa zany tarika izany. Zany chorale zany any amin'ny tontolo kristiana. Tena ohatrany tsy fantatra zany ry pasteur. Le mihira an'le hoe misedra olana ity nosy malalana ity mangataka. Ay, eny ohatrany efa enkeniko zany tamin'ireny le gré efa enkeniko zany ry pasteur. Zareo zany manao an'izany. Ie! Dia gaga ihany ianao amin'ireny olona ireny. Kristiana ny resaka eto. Ny fanontaniana tena mahagaga dia ny hoe inona ary zany ny hira ao anatin'ny telefaonina an'ireny olona ireny? Inona ny répertoire ao anatin'ny telefaonina sian'ireny olona ireny? Raha ohatra zany zao ka olona tia ampitan-dranomasina ny resaka ka mijery YouTube foana, manaraka hira, mandeha mihaino hira samihafa zany dia inona zany le hira ianondry zareo? Satria izany zavatra resahako zany dia tena malaza be daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny tontolo kristiana. Olona malaza be daholo zany. Dia tsy mahagaga le izy satria za koa dia ohatr'izany mihitsy ny fahagagan'ny olona rehefa miresaka amiko indraindray. Misy olona zao nanontany aho hoe pasteur ve mahafantatra an'le mpihira ohatran'izao any Madagasikara amin'izao fotoana izao? Zany ry pasteur rehefa alaina manao mariazy ka hira efatra fotsiny ny ataony efa ho 5 tapitrisa ny maka an'izany ry pasteur. Tena tsy fantatro zany iza koa zany. Malaza be zany. Tena tsy haiko zany. Fa ile hira ohatran'izao zao tena tsy fantatro, tena tsy haiko mihitsy. Ary tena fiera mihitsy. Ary tena tsy fantatro izy fa tsy hoe tsy te hahalala izy fotsiny na mody hoe te hiteny hoe tsy mahalala. Fa tena tsy fantatro. Be dia be mihitsy ireo mpihira surtout le tanoranora mivokavoaka farany izay lazain'ny olona hoe ianona malaza be, ianona ohatra zao fa tena tsy fantatro. Ary tena tsy haiko mihitsy ny hirany. Na mifanena amiko eny an-dalana raha tena tsy fantatro hoe izy ty olona ity. Dia tena ohatran'izany le izy. Satria ny répertoire ao anatin'ny telefaonina koa dia hira ra-pilazantsara daholo. Ary raha mihaino YouTube dia hira ra-pilazantsara no mandeha eo ary mahafinaritra mihitsy hoe ain'ny zanako le hira satria mandeha eo foana zany. Ny radio izay henonay dia radio ra-pilazantsara fa tsy mihaino radio hafa izahay satria le tontolo kristiana tena zava-dehibe. Le hoe miaina, mivelona ao anatina tontolo kristiana ianao. Ny hira ra-pilazantsara dia sady mampitombo no mampahery. Ary tena marina ny tenin'ny Davida hoe eo am-bavako mandrakariva ny fideràna azy. Ary tena tsara. Ny fihirana ny hiran'izao tontolo izao, ny fahaizana an'ireny hira ireny, ny fisian'ireny hira ireny be dia be ao anatin'ny telefaonanao dia tsy fahotana mihitsy fa za androany dia te hampirisika anao hoe raha tianao ny tombo. Ary indrindra itsika kristiana tsy ho ataontsika valalanam-bo izy ity ka ny tompony indray tsy ho tia fa itsika mihitsy ny mankafy ireo le hira fideràna an'Andriamanitra be dia be. Ary andramo dia ho hitanao ny répertoire alefa ao anatin'ny YouTube ao alefaso misesy ao mihitsy ireny hira. Zany teneniko anao zany hoe tanora masina, miala rakoto mamonjy, antoko-pihira hosanam-bojatovo fitiavana. Dia ho hitanao fa tena misy famelombelomana mihitsy entiny ary tsy zakany devoly io fideràna io. Tena tsy zakany io fa miteny aminao fa rehefa mandeha io
dia efa misy fitsarana sahady any anatinao any, dia misy fiadana anatin'ny tokantranonao ao. Tsy miteny mihitsy aho hoe ratsy ny iran'izao tontolo izao, fa raha misafidy ihany raha i Kristiana ianao, aleo ny hira fideràna. Marina mihitsy ny hira ny antantiana hoe na hira inona anana fahatsarana dia aleoko ihany ny fideràna. Dia izany andro any te hiteny hoe andao hienotsika ny hira fideràna, fa rehefa tena tian'i Jesosy Kristy koa ianao dia tianao atao izay zavatra rehetra momba azy, mikasika azy, izay resaka atao momba azy, na ny boky io, na hira io, na film io, na inona dia ohatrany mampangetaentanao izany daholo ary tsara ilay izy. Ka mba tsy hoenao intsony ilay Kristiana tenen'ny olona hoe malaza be anie izany mpihira izany amin'ny tontolo evanjelika, nefa ianao tsy maharaka mihitsy. Kristiana tsy maharaka, mamenatra ihany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.